fotoana ny tantara eto amin'ny RDA. Atolotry ny maly misaraka groupe anareo izao indray. Tantara mitondra ny lohateny hoe Tritriva. Nosoratany Tovandriambololona. Novelomin'ny Christophe Rabearmanana, Tovo, Veroanitra ary Saloy. Nandray fiosinana totosa Tovandriambololona. Studio ny Brod. Tena tsy rarin'izao ry Volanta. Tena raha zao no mitoy dia ho fatin'ny rainao ianao. Marina e. Jereo angefa tena maratra daholo ny ranjonao sy ny lamosonao fa inona zany ny kapohany anao Ny dada mo fa misy an'ilay feky-boditra lavabe iny antony ao amin'ny rindrina eo ampitahorany sy fikapohany anay. Eny isa moa izay eo fa nga izy manana zanaka afa-tsy zavavy tokany foniditra ny trano ale homalitsika voaviny eo an'iny te izy efa niandry izay hatongavako teo ambaravarana niaraka tamin'ny feky be fikapohany anay iny. Dia ahoana hoy izy? Tsy nisy fanontaniana fa avy dia nijapiny tamin'iny ahy tsy nisy nanazavana fa sady tsy nisy fifonana koa fa afaka ny fony vao nijanona izy dia izao maratra sy mangana daholo ny lamosiko sy ny ranjoko rehetra iny. Tena tsy rariny ranga zao Tena andehanako any iny dadanao iny. Dia aleo izay no hifanao ray sy ray. Vehivavy sady zanaka vavy tokana ve rangano ho vonoina tsy amin'ny antony ohatran'izao Raha pen'ny omby ahoana? Tsy no vonoiny tsy amin'ny antony izany fa fantatra ho tsara fa ny tsy fitiavany anao sy ny tsy famelany antsika hifankaty no anton'izao rehetra izao. Raha matadidy ianao dia tsika niaraka hitany voalohany iny dia efa namoaka vavy izy hoe tsy tiany ianao satria tsy mifanetana sy mitovy saranga aminy hono. Na zany azy tokony rehefa tsy tiany ny zanany dia omeny fa tsy vonoina ohatran'izao. Dia mba ahoana ozy ny reninao ka? Ezaka ny teny sy nomba azy ihany neny tamin'ny voalohany fa rehefa tena hitany neny fa niohatra ny kapoka nataony ahy dia niezaka nanankana sy niaro anahy izy. Saingy izy indray saika nasiany tamin'ilay feky-boditra avy eo. Natao ohatra neny dia lasa nitsoaka tany any efitrano fatoriany tany. Nefa saika tsy nahay natoringy arabe ny omby alina noho ny reto ratrako reto Volanta, dia ahoana zany na ahafahanao nivoaka tao androany? Nitsoaka fotsiny anaka aty aminao io. Fa izy aiza? Izy lasa ny etsena moa neny natory atoandro ohatry ny fanaony ao ihany. Avy dia nakaty Tritriva satria haiko hoe tsy maintsy aty no ahitako anao. Toerana fiandrasanao ny ombina Andriamparazaty mantsy aty. Dia inona zany no atao fa tena ho fatiny angehanao raha izao no mitoy sady za tsy hody antsony ka. Dia ho aiza zany ianao ka? Ekeko hoe manaiky fiarahantsika Andriamparazaty patroako. Efa nitantaraiko azy daholo mantsy ny momba antsika rehetra. Nefa tsy hitazona anao zany izy satria efa nirahoana ny rainao ihany koa hoe ho toriany miaraka amiko raha mbola tratrany manadala ny zanany ny mpiandro ny ombony. Dia inona zany no atao ozy izy ianao ankoatrany hoe tsika misaraka dia inona ny atao? Za koa ange tsy mahafoy anao zany Tena tiako ianao na dia atao hoe eo aza ny saranga tsy mitovy misy eo amintsika. Eny marina ihany ny rainao
olona mpanankarena be mpiavy avy any be tafy ianareo dia izaho mpiandro ombony Andriamparazato no hiaraka aminao zanany vavitokana. Dia raha hoe hitsoaka nefitsika dia ho aiza? Aizany tany tsy ahitany antsika. Sady efa vavany koa no hoe nahandaniny ny ampafolo ny arenany aza hony dia tsy maintsy migatra na matiny ianao raha mbola tratra manadalana. Tatange iny rabe ny omby e. Fantatro ange izany ry vola anty e. Dia inona ary izany no ataontsika? Tsy haiko e. Ila ho vaky ny lohako izany. Marary aho. Mijaly arabe ny omby aho. Tiako ianao vola anta. Efa raha mozana ny aina tena tsy lasa kosa ka. Tena mifona aho. Dia hisaraka amiko izany ianao. Ah? Toa tsy mamaly ianao e. Tsy napoziko malemy losy ora mivadika ohatr'izao ianao rabe ny omby aho. Aiza le voadivoady nataonao tamiko hoe na iza anakana, na iza anenjika, na eo aza ny saranga tsy mitovy dia tsy isy asaraka antsika izany. Ah? Eny hatramin'ny fahafatesana aza ozy izy ianao. Nefa izao ianao raha hona ny dada hikatra sy ho faty dia mitady hivadika sy hafoy anahy. Eny e, izaho ange vonona no faty ho anao e. Fa ianao, ahoana ny toy any fiainanao avy eo? Nambady olona hafa ianao. Tsy zakako ny heritreritra an'izany ka. Tsy mahalala lehilahy ankoatranao arabe ny omby aho. Ary fantatrao fa ianao ihany ny tiaviko sy efa nomeko ny fahadiovako mihitsy aza teto amin'ity toerana amoron'ny tritrivo ity. Mbola mila patsahivoka anao ihany ve izany e? Ka tsy hitako ange izay atao ry vola e. Ay, dia mitsotra ananao ahy izany. Aleko maty toy izay hisaraka aminao. Veloma ianao. Oka ry vola anta. Oka, aza manao sangratsy ianao. Antsana be nge io aorinanao io e. Raha mbola miembotra kely fotsiny ianao dia latsaka any amin'ny ranony tritriva any. Oka! Raha tia anahy ianao dia tokony hanaraka anahy koa e. Any ankoatrantsika manohy azy, afaka miaraka tsy misy mpanenjika. Aza manao sangratsy ianao ry vola. Avy aty aloha fa aza mijanona eo amoron'io tevana io dia avy miresaka tsara tsika e. Ka nosy ianao e. Raha tia ianao dia manatona anahy ety. Tsy atahotra fahafatesana izany. Sady any ankoatra ho antsika manohy azy tsy misy dada hanenjika sy handrary izany tsony. Rabe ny omby, rehefa tsy anatony ianao dia hitsambikina any aho. Vola anta! Vola anta! Maty ange tsika raha mitsambikinao ianao e. Ka tsy izany ve ny tedaviny e? Tiako ianao vola anta. Vonona hiara-maty aminao aho. Ndao tsika hiara hitsambikina any amin'ny antsana any. Aleo ny ranony tritriva ny hitelina antsika sy ny fitiavantsika. Ndraso esoriko tia kanjoko ity dia afatotro mitambatra amin'ity ny tongontsika ary efa mihena tsy hisaraka mihitsy tsika hitsambikina any. Amin'izay miara-maty tsy misy hoe avotra ny ray. Vonina rabe ny omby aho. Tiako loatra matsy ianao. Zay voafatotra mitambatra ny tongontsika. Ao, fino mafy amin'izay aho. Ary ao roako farany ianao. Rabe ny omby aho. Any ankoatra indray tohizana. Tiako ianao. Ndao amin'izay tsika hiara hitsambikina any amin'ny antsana any. Isa, roa, telo.
matory angandry? Efa andeha atory mihitsy za io zao. Tia patsiahandry an'ilay programa rapitso alaindry amin'ny moto aty an-trano zany amin'ny 7. Ohatry ary sady mbola lavitra ny izy tritriva zany mbola misy 19 kilometra mialy eto Antsirabe zany. Ok ary dia aza dinona ny zavatra ilaina rehetra, ny elo sy ny sisa sao tanandro be ny any, ny sakafontsika ihany koa, ny rano sotroina sy ny sisa Ohatry ary tsy adingo izay lesy malala. Zay ary fa bono indry rapitso zany piso Bizuela iando ahoana lesy. tiako be ndry, tena tiako. Elako tiako be. Mandreraka koa ilay olona teo ka efa hoe tsy tea mandatra ny tantara sy tsy tea hitondra gidy tsika dia mbola misisika ihany izy. Hita ho aho lesiko. Ary tsy atahorana velo hoe moto atsika io Tsy manino eo ake eo foana ange parkina rehefa makaty omena vola kely fotsiny ireo mpiandry azy ireo rehefa mody tsika rehefa avy eo. Ay, ok ariko. Fa atao reraka sahady lesy zany miakatra amin'ity fiakarany ity ka. Sahady kosa ve akia Ka zaniko. zany efa nieritreritra hoe andoantsika andeha tongotra iodina amin'ity farihan'ny tritrivo ity. Tena ohatrany tsy ho vita kosa lesy zany ka. Io ve lesy tsy efa misy 4 kilometatra. Andao mo dia rehefa tafiodina amin'io tsika sindry makaina sy miresaka ary misakafo sy mampiaraka kely amin'izay. Sahoana? Ka lavitra be mihodina amin'io zany. Ka tsika ngeky tsy impiro aty sady ndry ihany no nidongo eo aty dia tsy mba ho ararotina ve ka izy amin'ny fotoana andehanana aty hanaovana an'izay mba azo atao rehetra. Andeha irery zany rehefa tsy handeha ndry ka. Mbana ariko. Dia nefa hiaraka ve kiny nandehanana aty. Ndao mo Si. dia avy mihodidina an'io tsika sindry dia misy resaka ataoko amin'ry izay. Resaka inona lesy? Momba ny fiarahantsika? Andao moa dia avy eo resako andry mihodina avy aty avaratra atsimo tsika dia tsy misy fiakarana firy amin'izay tsy reraka ndry. Ndao ariko. Dia rehefa reraka zany dia babendriko. Dia raha misolifatra any tsika dia latsaka any ambany any dia maty ao anaty rano ao. Dia amin'izay lasa ohatrany hoe rabe ny omby sy ravola anta. Iza kosa zany? Tantara malaza be mifandray amin'ity toeran'ity izany olon-drondro fankaty be hono zany nefa nirarana tsy hiaraka dia namono tena nitsoraka tato anaty rano tato. Ay. Hitandry hazo roa mifamatotra maniry andrefandry. Io no hazo namirina nambaran'izany tantaran'zareo zany sady teo mihitsy izy ireo no nitsambikina namono tena latsaka tany ambany anaty rano tany. Ohatra mba nampalahelo koa lesy zareo zany ka. Nefa ohatra ny adala koko. Naninona angara mba nitsoaka? Ndao tsika andeha hiodina ny tritriva fa tsy ilozandry be resaka fotsiny eo ka. Meo aty ny tanandry fa somary malama eo sao latsaka any Ay! Ny polisatra! Vonjeo! Fa saika ratsy koa aloha ilay indriny polisatra teo iny Hita lesiko. raha nilatsaka tany re dia asa nga izay nataon'ny ray aman-drenry anahy mariny Si, efa tsy latsaka aloha izao dia izay fa mba omeo rano kely aloha ka ohatrany somary be sira koa ilay lokantsika teo.
Kotileta veka iny Endry dia ataondry be sira be riko. Ka be fitiavana be nge olona lesy izay manao be sira e. Dia be fitiavana be an'lahy zany zaniko. Eny e, fa ratsy koa anefa ry ampanisy sira ireny a. Aza be sangy eo ah. Marary ngeka izany e. Ka elahy mahasosotrako. Fa lasa ho akiny saiko a. Hoe ahoana lesy? Tena miny vendry fa tsy misy olana sy tian'ny ray aman-dren'ny marina e. Zareo moa zany mipetraka any ivelany ihany tokoa. Miasa zareo no any ka. Raha ny tena marina dia papa ny miasa any fa mama manampy mikarakara azy fotsiny. Fa aza matahotra ho ahy elahy. Sady aza miasa saina amin'izany fa papa sy mama nge tsotra be e. Na dia atao aza hoe miasa any ivelany any sy somary manan-katao ihany aza. Sady rehefa hoe olo tiany zana amin'ny vavitokana dia tsy maintsy tiany koa. Ka zangery ando olona sahirany e. Aindry tsara ny fiainako sy ny ray aman-dreniko. Mbola indry aza zao ny azo lazaina hoe manampy anahy hatramin'ny fianakaviako mihitsy aza. Tena efa miteny anao aho hoe aza verimberina amiko aza ny resaka izany. Satria tiako elahy dia ampiako amin'ny lafiny rehetra. Olo tiako izany tsy avelako irovirovy sy ho sahiran'izany kosa e. Indrindra ny fianakaviany raha mbola misy ny azoko atao. Misaotra raiky a. Ndry koa tiako be mihitsy. Ary matokisa indry fa tsy misy atakaloko andry zany. Tsy misy ahasaraka antsika koa. Enona dia ny fahafatesana azy. Aza miteniteny foana ka. Inona koa izao no olana mpisaraka antsika eo? Tena marina nge zany ry ando e. Raha tsy tiandry intsony any raha hiandro any na misy olantsika dia hitsambikina ato anatin'ny ranony tritriva ato a. Na tsika sindry miaraka mihitsy no mitsambikina ato. Dia inona moa lesy izany fa tsy Rabenium sy Ravolanta 2.0 tsika sella. Eny akia. Andriamanitra Fa misy inona? Misy olona io. Io. Aiza? Io jery. Aiza? Manaitra koa le ranga antitra be ty. Fa inona ny tadiavinao e? Azafady rery anakisany a. Mba ameo vola kely izay misy any dadabe fa tena noana sy tsy manany e. Ianao koa ranga tena manaitra mihitsy a. Dia raha nilatsaka tany anaty rano tany zao zahay nitairinao te dia ahoana? Azafady rery anakisany a. Feno a. Ohatra ny mampatahotra ty olona ty a. Tia ny volanao dia ndany ianao mandeha ka. Misaotra betsaka ry anakisany a. Misaotra e. Da dia raha so mahatsara ny anareo roa kely. Dia raha fito lahy fito vavy. Dia mahazaho izay irina. Ohatra marina. Laitsoka. Fa ahoana koa izany a. Toa vao mitraka nahita ny endritsika ilay dadabe nangataka dia taitra mafy dia lasa nirifatra ny tsoaka. Hita ho ah. Tena saika tsy hita an'izay lalana naleha marina. Fa ahoana koa ary izany e. Za koa aza mba tsy mahazo akia. Ndao andeha hody malalaka. Tena ohatra lasa matahotahotra be tampoka teo izany a. Na za koa aza akia ohatra nivadika natahotra noho ny nafitsoko ilay radadabe iny ka. Ka iny efa no azavain'ny olona ny andro ny moto antsika iny aky hoe somary betsaka mpangataka eny a. Dia isan'izany ilay radadabe iny. Na zany aza lesy mampatahotra ihany ilay izy ka. Zaho a matahotra mihitsy ato matory rery ato. Saindry kosa ny lasa lavitra be. Tena marina e. Aleo elahy makaty ka. Tena tsy vitako ny atory rery ato. Makanesa ty elahy dia maraina mody. Ka efa niteneniko indray hoe tsy dia tiako loatra hoe ilay matory matetika any amindry. Manahirana amin'ny fiarahamonina aky izany a.
sady raha mivoaka amin'izao angendry ka ho sahiran'izay e. Aiza no ahitana vola anaovana raharahakamy ihany io? dia avelao azy izany ho faty rery ato rehefa tsy tianao e. Fa iza nefa no hamono andry ao e. Ny saindriny efa lasa lavitra be tany amin'ilay rangaha antitra be teny Tritrivatika ao iny ko. Ho avy aty ve ianao sa tsy ho avy e? Or fa io mana dia ho avy any amindry e. Misaotra lesy malala. Avy dia apetako ny chauffe-eau mafana ny rano mandra-pahatonga lahy. Okey ary e. Bisondry. Avy eo zany a. Tena tsy nampino ahy mihitsy ny zavatra hitako androany iny. Poa dia sanatry ve fa to 70 taona tany ho any tokoa izay no nahafaty andraben'ny omby sy ravola anta. Dia sanatry ve aza misy re zany, tena aza misy nefa tena tsy maintsy hisy nefa zany ray izay taon'izay nijerena. Marina raha hitatory amin'izao asa sainako izao ah. Tritriva sy ny misteriny. Dia sanatry ve ny olona tsy manatsiny no ho lasipatra tsy vidiny no ianao sy ny tantaranao hoe poa. Ary izany manokatra amin'ny varavarako zany amin'ity andro misasakaly sa adiniko ve nanity azy teo dia nitsofony rivotra. Aloha hitsangana teo jereko e. Ny vorondolo koa zany tena manao ny ataony mahitsy. Ohatra ary izy ity olona mandridrina be ato ambaravarako ty. Marina raha tsy mahatahotra zany. Fa izy ianao e. Izy anao inona ty amiko? Tsy isy volana zavatra horobainao ato amin'ny fandany ianao mandeha. Olona mahatra sahirana ne ahy e. Tsy misy inona ho anao zany ato. Dany ianao mandeha. Aza matahotra ianao ngarakoto a? Ory. Tsy haninona anao a? Ngarakotony. Fa taizany nahalalany anarako. Ary vaivavy ane izy zany e. Somary efa lehibe sy efa mahatotra ihany raha zao fahitako azy zao. Ka inona ary ny tadavinao ato amiko e? Ny fanampianao no ilaiko ry dadarakoto a. Mila mafy ny fanampianao a? Ka inona nefa ny fanampiana ilainao ahy e? Za zay efa atitra efa ho 70 taona ty ve? Inona no vitako eo? Matoa tonga eto aminao raha dada dia ianao voasafidy. Mila anao sy ny fanampianao mafy izay sy ny fanjakanay. Aleoloha ampandrosoana trano izy dia anontaniana tsara izay tedaviny. Sa totra mangatsiaka be izy zany fa manify loatra ny akanjony. Mandrosoa lalina kokoa ary ianao e. Aza mitsajirika eo ambaravarako aho. Misaotra anao? Vaivavy lehibe somary mahity fiodirana izy ity. Ary tsy mihafahafa mahitsy izy fa avy dia ery ampandrenako ery no mipetraka. Eny e, ato amiko raha teo koa moa tsy misy na dia seza iza. Ka iza renao e, mialatsiny fa efa somary maizina ato amiko ato fa lany pila matsy le jiro dia somary maizimaizina. Tsy maninona fa vao maika mety amiko azy zao ka. Ay. Sady renjiro reny no tena mety. Tsy mety aminay mantsy le mandrehatra afo. Tena lolo ty marina mafy. Tena nidiran-doza. Tsy lolo izany a dadaberakoto a. Otry. Ary toa avy dia fatany tato an-tsaiko.
Fa iza mariny ianao ty e? Aleo fa ho azavaiko sy ampahafantariko anao ary ahy e. Ary mahazo toerana ianao fa aza mijoro eo fotsiny fa reraka ianao e. Toa somary tsotra sy tsara fanahy ihany aloha izy ty e. Eto akaikiko eto Amparafareto ianao mipetraka fa mangatsiaka eo amin'ny tany eo i Dadabearakoto any. Eto akaikiko eto fa tsy haninona anao izany aho a. Anao alotsy toerina se lazainy fa so ovinao nyty eto akatsianana hery anoerana azy. Tray, toa mangatsiaka be nge eto akaiky nyity vehivavy ty zany e. Eny ary, atomboko amin'ny fampahafantarana ary ny resako dia any amin'ny farany lazaiko anao ilay fanampiana ilaiko anao. Ny angatahako aminao fotsiny dia hoe oka ianao tsy ho taitaitra eto am-piresahantsika. Eny ary e, mihaino anao anaka. Saondra aloha ny anarako. Tsy manambady aho, tsy manan-janaka. Mipetraka ao anatin'ny ranony tritrivo izay. Izay ary ilay fanlazaiko anao teo hoe aza taitaitra ho ahy ianao. Fa ao anaty ranony tritriva ahoana nefa e? Andraso azavaiko anao. Ny momba ny tritriva moa efa hainareo tsinjery, momba ny tantarany sy ny sisa fa ny tsy hainareo dia sy ny fanjakana sy tanàna misy anao ambanin'io rano hitanareo io. Ary izaho manoloana anao izao dia isan'ireo mponinao. Dia ahoana no aza tapahanao aloha ny fanazavako e. Eny ary e. Misy fanjakana hoy aho mantsy anao anatin'io rano lalin'ny tritriva ao. Misy tanàna ary olona maro izay no mivelona sy mihainao. Tsy misy mahalala, ary na misy mahalala aza dia tsy hisino izany mihitsy ny olona rehetra hoe misy fanjakana kely sy olona miaina izany ao ambanin'ny rano tritriva ao. Ary izany indrindra no atongavako eto aminao izao. Laza aminao ireo zava-misy ao ary ampianao anao fisian'izany fanjakana kely ao anatin'ny rano tritriva izany. Lolondrano no hiantsonanay olona moninao. Ary izaho izay miresaka aminao izao dia isan'ireo mponinao mantsy anao teo. Hitako mangatsiaka be ny vatany. Tsapako izany na dia somary mifanalavitra azy izay nipetraka eto amin'ny farafara eto. Samy mihitsy Dadabearakoto a. Izay olondrano tony a, tena mangatsiaka be ohatr'izao mihitsy foana. Ary fady anay ny afo. Fa nroan'izao ny namatara n'ity olona ity ny eritreritro. Ie, ka misy firy nga zany nareo ny moninao ambany rano ao e. Dia inona moa zany ny fivelomanareo ao? Tena mahaliana mahitsy a. Ie, 200 eo izay moninao. Ary miaina tsara ohatranareo ety ambony tany aty. Zany? Manambady a, mananjanaka. Miasa saingy ny asanay dia mampitombo ireo hazan-drano ato satria reny ny sakafonay. Misarasara monina anaty vato any ambanin'ny rano manodidina ny sisiny fariny tritriva iny izay. Ary amin'ny alina vao tena mivoaka sy manana loatra mijery sy miakatra tany eto ohatr'izao. Matahotra masoandro ihany koa mantsy izay e. Avy hatrany dia maina ny vatanay raha vao tratry ny masoandro na afo. Misy fanontaniana tiako apetraka aminao ty anaka. Ahoana moa zany na tonga anareo tao sy nonona tao? Taranaka olona ray ihany izay ny ao. Saingy misy fotoana voatery maka olona ety ambony tany izay hanampy anay sy akanay taranaka satria maharatsy kokoa sy mampalemy ny taranakay raha izahay ao ihany no hivady ao. Saingy olona voafidy no afaka alainay ho any aminay ihany fa tsy ny olona rehetra. Rabe ny omby sy ravolanta ve ao zany zao so aiza? Ie, ao dia ao tokoa izy ireo. Zany ve? Miaina tsara ohatry ny olona rehetra ary efa maro be ny taranany. Na dia somary diso fanantenana ihany azy izy roa satria raha namony tena noho ny tsy fahamelana azy ireo hifankatia izy ireo dia niara-namony tena nitsoraka tao amin'ny ranony tritriva. Nanantena fa any akoatra toizana ny fiarahana, saingy tsy lasa any akoatra izy ireo fa nijanona miaina ao aminay eo ihany. Ary momba azy ireo indrindra no ilaiko fanampiana aminao ankehitriny. Fa ahoana anaka?
endran'izany marina maniry aka ny feno sy ando solo ny rabeny omby sy raha vola anta ho ny fanjakana ao anaty rano tritriva fa nody mandro ny faran'ny herinandro teo raha vola anta sy rabeny omby zay tsy iza fa mpitarika an'ireo olon-dranon'ireo olona tena mifankaty ohatra azy roa reo no voasoratra sy fidiny izy ireo mpitarika azy ireo na ihany koa hoe mpanjakany tena tsy nampino ny fitantarany azy. Zany no safidiny isitona ny feno sy andreo hoe tritriva matetika mba ahafahan'izy ireo maka azy ony. Misy fifandraisany tokoa ve fa toa mitovy be amin'ny endrika rabeny omby sy raha vola anta tokoa ny tarena ny bika na ny lokony feno sy andy reto e. Zay nahatonga ho taitra avy hatrany raha vao nahita ny salovan-tavan'izy ireo raha iny anangataka vola tamin'izy roa kely iny de tena rabeny omby zao le tovolahy. Fantatro tsara mantsy rabeny omby fony fahavelony satria samy lehibe teto atritrivo zareo lahy. Ny safidina enao ozy saondra lolon-drano nandritry ny resaka imaly alina tahaka izao satria enao ny sady afaka mahita anay lolon-drano no mahita ny velona koa. Nomeny an'reto fanafody reto aho hoemboako etsoko amin'ny feno ny mahagaga de toa manaiky ho azy an'izay rehetra ampanaoviny aho. Tory reto ozy rehefa katroka tsara ny misasakalina re amfiry tokoa moa zany zao efa tena tsy mahita koa zany masoko zany re efa latsaka 2 minitra monja misasakalina. Aleo avy teo ataoko zany ty araka le iraka sy baiko ny meny ampiretiny eto ambony sahafeto zany. Aiza moa le afikasika teo etika zay de atsona ozy ny anaran'ny feno. Feno a feno feno or feno a fizary zany miantso ahy zany ohatra fa tsy lehilahy antitra hitana sy ando teny tritriva ve ty miantso aty hoe fa ton'inona ry ahy. Feno a feno a ahoana tompoko fa inona ny ilanao ahy ary izy ianao e. Fantatro ame-dalana eo ihany anaka fa miantso anao a tongava ty an-tanana antsika tongava fa mila anao zay. Fa ninonany ahy ataonareo inona koa za tsy ho tonga an'izany e. Tsy maintsy makaty ianao hoe zay no afatra. Fa afatra izy e zaranga tsy tonga any e tsy hoany ahy tsy hoany aho ahy tsy hoany ahy tsy hoany. Feno a feno fa ianao ve adaly manofy tena tsy tonga saina mihitsy ty marina. Feno a fa ahoana koa ary zany inona reno ataoko hoe nefa zay ka verina natory kosa izy aleo iverina tory eo fa nanofy angamba de iza nefa no miantso azy ka lavo mibe teo iny de sanatria ve mampirafy anavy feno ka azo nofy le vehivavy miantso hoe atsony le vehivavy hipetraka any aminy izy de mandamafy tsy
tsy omeko an'izan'izy izany feno. Tiako izy ary tiany aho. Matory tsara ianao feno fa maraintsika miresaka. Sady ny andro koa ty vao amin'ny 12 alina mahery kely. Dia ezaka hitady torimaso koa aloha fa tsy. Dia asiola santsy ary io moto io sao dia ariny io any alahy. Mbola lavitra nge ilay sitritriva izany e. Eny kia. Tia ny vola anaovany lahan'izay sady sao dia misy ilany lavola koa any. Dia tia koa misy mofo ataovy any aloha. Misaotra kia. Marina izany. Dia aza miandry ela be any ilay izy fa rehefa mba hitany lahy ilay olona tedaviny lahy dia mba mody aloha. Manjary mitaitaina be amin'ny lahy sy matahotra rery ato ka raha alina be any alahy dia vao mainka matahotra. Eny kia. Vao hitako fotsiny izay olona izay dia miverina. Bila fantariko fotsiny hoe izy ho dadabe io ary maninona no miantso tamin'ny nofo ohatran'ireny alina ireny. Tiako hoe lahy feno dia matoky an'lahy amin'ny zavatra rehetra. Ary mino fa mahasoa antsika matoa ataon'ny lahy izany. Eny kia. Sady izy no mahalala na olona noritra resort volamena be miafina ohatritriva io ny dadabe iny. Avy dia vita ny raharantsika. Marina lesy izany a. Sady adingo tokoa ny laza tamin'ny lahy fa milaza ody aty a Madagasikara tokoa papa sy maman ato a. Amangony dia ararotina amin'izay angamba ny firesahana azy momba antsika sy sady prezenteko amin'izareo koa lahy e. Ay! Engany ake mba ho tiany ake ty feno mahantra kely tena tiany zanany ity ka. Tsy maintsy tiany ho lahy satria olo tiany zanany vavy tokana. Ary andana amin'izay fa azy ilozana be resaka eo fa ho taraikeo lahy. Mbola aizy titritriva sady somary miakatra ny lalana makany. Marina k'izany izany malala. Lasa bisou lahy re. Endry tsara. Bisou koa lahy. Mandehana mora. Tena lahany aika rangahy izany tady an'ilay rangahy be iny ka. Ny anarany koa moa tsy fantatro ka vao maika nanany sarotra ny fitadiavako azy. Iza no anarana ozy ny olona dia tsy haiko aho. Inona moa izany fa andeha hody e. Nofiririnina izany ny ahaliniko. Nefa rangahy dia tena ilay dadabe nangataka taminay sy andro tamin'izay nitsangatsangana tety indray andro iny mihitsy ny antso tao anatin'ny mofy alina iny. Na ny feony na ny endriny. Fa ny mbola tsy azoko hatreto dia inona izany na taitra n'ilay dadabe iny vao nahita anahy. Dia hody rangahy. Dia hidina haka moto eny amin'ny parking dia hody. Asa hoe inona angano lazaiko any antso. Azafady anaka fa voadonako ianao a. Ilay rangahy ty koa tsy mijery. Feno. Dadabe. Tena ianao mihitsy izao ny tadiaviko. Ay, tonga ihany se. Fa mitady akonga ianao? Tena mitady dia mitady ianao tokoa ary lekoto a. Raha mety aminao dia ndaotsika any an-trano miresaka fa ho lava ihany mantsy ny resantsika. Aleo arahana ny tenina fa efa izay no naleta aty. Ao me karaha moto ary ianao dia ndoantsika ho any an-tanànanao e. Tsy haiko ilay roa miakatra amin'ity moto alina ity fa aleo andeha tongotra ihany a. Sady
matahotra entin'lahy amin'io hidina amin'iny fidinam-be iny ako. ty radady ty koa kanosatsy eny are ndao fa mifampiandro eo tsika. Arak'izao hitantsika sary amin'ny vato kristal izao dia efa tafahoany dadaberakotry sy femy izay tsy iza fa dimby na réincarnation na ihany koa hoe fiverenana endrika sy fanahin'olona iray izay efa maty ka mitovy endrika sy toetra ary loko aminy. Io réincarnation io izay efa niainan'ny razambentsika hatramin'izay nisy ny fanjakan'olon-drano ato anatin'ny ranontritrivato izay. Efa nisy fony andron'ny tompoko Larabe Omby sy tompoko Vavy Ravolahantady nampanjakatsika izay vonody mandry vitsy lasy izay. Miara-maniry tsika ny mba horesin'ny radadaberakotry lahatra i feno sy ando ka hanaraka ny lalan'ny Rabe Omby sy Ravolahantady ihany koa mba ahatongavany aty amin'ny fanjakantsika olon-drano aty isolo ireo efa maty indray. Ho an'ireo izay afaka mijanona mijery sy miain'irasany eto dia mijanona. Moa ireo izay tsy maintsy hamonjy ny asa aman-draharaha toy ny fanomezana sakafo ireo hazan-drano sakafontsika ato dia afaka mandeha. Aza adinoina fa tsy mahazo maka olona aloha tsika ato raha tsy voasolo ny feno sy ando ny toeran'ny Rabe Omby sy Ravolahantady nampanjakatsika. Izay fa mitohiza fifankatiavana ary ponina anatin'ny ranotritriva. Ka hatreto dia tena tsy misy azoko ange izay tena tianao hatongavana sy ny antsoinao aty raha dadabe iza marina moa no anaranao e? Dadaberakotry ny fiantsoan'olay aty. Mponina manodidina ny tritriva aty izay ary dia ty foana nipetraka hatramin'izay ka hatramin'izao efa 70 taona mahery izao leroa. Ae, ary izay mba vadinao sy zanakao e? Nanambady tokoa leroa sange fa maty efa 20 taona lasa izy izay. Nananjanaka lahatokany aho. Hery no anarany. Naditra be izy io ary tsy tamana dia ty fa tena tsirabe teny foana. Taty aorena dia nanomboka tsy nody tetỳ tanàna tsony Nedala ka izay efa rano ihany namatina velona. Zaharery sisa leroa. Mahery izy anao dadaberakotry fa ho lava ny resantsika eto fa raha mety aminao dia atombohy amin'ny fampahafantarana an'ity farian'ny tritriva ity aloha ny resaka. Avy eo dia ampahafantarao amin'izay ny antony antsoinao tamin'ny alalan'ny nofo aty. Petrahary elahy aloha eto fandrinako eto hoe fa tsy dia havita hiteny mafy loatra. Mba maloto koa izany fandrinan-dra dadabe izany a. Eny e, izy aza moa sahiranako. Mpangataka ve ny sisa atony. Eny ary e, miainanao dadaberakotry Eny ary. Ka zao leroa ny tantaran'ny tritriva. Miainanao ary dadabe a? Tritriva dia toerana ray aty amin'ny faritra Vakinankaratra aty ny misy azy. Akaiky ny Kominina Belazao ary tsy lavitra ihany koa any Betafy. Raha tsy diso aho dia tao ato anatin'ny distrika amin'ny Betafy mahitsy aza ny misy azy. Fa iny elabe dia nisy andriana mipetraka teo amin'ny tendrombohitry ny tritriva io. Somary tian'ireny moa mipetraka amin'ny toerana avo ohatran'ireny leroa. Mipetraka teo ilay andriana sy ny fianakaviany. Raha ihany nefa dia ahoana ary dadabe? azo ny tsindrimandry meloa fa hisy zavatra hitranga eo amin'ny toerana hipetrahany io ka
Nentiny ny vady aman-jana ny ary ny biby fiompy ny ala teo amin'ny toerana fotra afo be io. Enjana tokoa ny tolo malagasy fahiny ary mahay zavatra le roba. Nanampy an'izany koa ny tsindrimandrin'ireo biby fiompin'izy ireo teo amin'ny toeran'io tamin'izany. Andro vitsy melohan'ny sehoan'ilay tranga matsy dia toa ohatra ny rombotra ohatra ny tsy mety mipetraka izany ireo biby fiompy teo. Dia ho atsinanana teo nisy ny fahatrombony eo andriny io tamin'izany. Inona tokoa zay lahy le roa fa ahoana? andro vitsy taorian'ny elan'ireo andriana mianakavy ireo teo amin'ny tendrombohitra Tretrivo io dia ahoana ry dadabe? nipoaka ny volkano teo ary namela n'io lavaka be tsy hitanono io. Zany a? Ia, tsy mbola nisy anarana io tendrombohitra io tamin'izany fa taorena ny poan'io vao nahazo anaran'izy hoe Tretrivo. Zany hoe misy ny toerana avo dia misy ny iva. Betsaka moa ny lovatsofina eny momba azy ity nahatonga ny anaran'le roa fa nisy ihany koa ny laza hoe nipoaka le volkano ka tsy teny amin'ny tendron'le tendrombohitra no nivoaka ny afo fa taty amin'ny iva ka nitritra io iva io. Le nivoahan'le volkano zany ka zay no nahatonga ny anarany hoe Tretrivo avy amin'ny hoe tritra le iva ny voahan'le volkano. Ay ve? Dia ono ary dadabe a? Nifindra taiza le andriana ary dadabe? Mipetraka tsy lavitra toeran'io izy sy ny taranany ary mandrak'androany dia mbola ao re toeran'ireo sy ny taranan'ireo. Isan'izany anjanapara sy ny sisa manodidina iny e. Dia ahoana indray no nampisy rano azy ka nefa eny an-tendrombohitra eny? Rehefa avy nipoaka le volkano dia namela lavaka lalina dia lalina ka lasa nitahiry rano rehefa avy ny orana. Ka zay ny mampangatsiaka ny rano amin'ny farian'ny Tretrivo io. Tsy mahagaga raha mangatsiaka ireo olona ao ohatra ny saondra na ny hazan-drano hafa aza somary sahirana monina ao. Fa iza le hoe saondra ry dadabe? Ho fantatro izay miadana eny izy e. Ary noko fa ho diso fantatro izay ndray aiza. Fa zao raha taza amin'ny farian'ny Tretrivo io dia miendrika sarintanin'i Madagasikara. Manga somary manompo maitso ny lokon'ny ranon'ny Tretrivo kanefa miova loko izy rehefa misy zavatra mampalahelo hitranga eto amin'ny firenena na ao anjanapahara ao. Zany very dadabe? Ny taona 470 tany no nanomboka nahatsikaritra an'izany ireo mponina teny. Misy aiza milaza fa ahoana? mifandray hono io ranon'ny Tretrivo isandraikipa satria rehefa misy olona maty lasan'ny rano ao Tretrivo dia matetika mandefa vatan'akondro ao ireo fianakaviany. Zany hoe hotakalo le faty lasan'ny rano zany. Avoaka n'io rano io ao tokoa ny faty ny andro vitsy ateoriana. Ny mahagaga nefa dia mipotra aty andraikiba fary somary alavitra andrefana tsira be le vatan'akondro nalefa tany Tretrivo. Asa hoe ampilazana ve zany fa mifandray tokoa ireo fary anankiroa ireo. Misy mahitsy aza moa milaza fa hoe mifandray hatrany Genève io rano io fa tsy hay aloha le roza efa marinany a. Nisy asa rasinora fa za niezaka nijery momba n'io rano io sy ny sisa. Laza andrefy ny alalan'ny rano ony. Efa niteny azy ihany ny mponina teny tsy hanaovany an'izany saingy nikirina nao an'izany ihany le vahiny ka nately ny ao tsy hita-tsotry. Tsangam-bato kely ho fahatserovana azy sisa ny nataon'ireo fianakaviany tsy lavitra fa manodidina ny farihy ao.
mananjiny tritrivio le roa zana ry dadabe a. izay no mahatonga azy fady kisoa sy tongolo ihany koa ka tsy tsara raha mitondra sakafo misy kisoa sy tongolo raha mitsangatsangana eny indrindra ho ahy hikitika ny rano. Tadidiko izay sy ando le mitsangatsangana teny le nihinana kisoa le somary be sira. Eny dia toy izy ny fitantaranao dadabe fa tena mahaliana nge rehefa mitsangatsangana eny aza ka liana ny hodina ny fariny olona dia misy dika ny fiodinana na hoe manaraka ny fiodin'ny famantaranandro na ny mifanohatra amin'izay. fa hoe maninona izy raha mifanohatra ny fiodin'ny famantaranandro dia maninona izy raha manaraka? Ho resantsika izany amin'ny manaraka fa izao ndray ny tantarany Rabeny Omby sy Ravolahanta. Taranak'ile andriana mipetraka teny taloha ka nikizaka tetỳ anjanaparan'olo vonikano i Andriaparazato. Mpanan-karena satria nanombo maro dia maro izy ary betsaka amin'ny mpiandrombony tamin'izany andro izany. Izy zany tamin'ireo mpiandrombony ireo Rabeny Omby. Tovolahy somary sahirana araka izany mampiandromby azy izany Rabeny Omby. Mifankatia tamin'ny tovovavy atao hoe Ravolahanta Nefisy. Ravolahanta izay tsy iza fa zanaka mpanefo efa vanibeta foanono no nifindra toerana tsy lavitra nanjanapara teo. Dia ahoana? Teo amin'ny farian'ny tritriva teo no fakahitany izy roa satria toerana fiandrasan'ny Rabeny Omby ny ombiny teo. Toerana fitsangatsangana ny Ravolahanta ihany koa ka nifanena teo izy roa kely. Tena nifankatia fatratra izy ireo kanefa nisedra olana noho ny tsy vito fitsaranga ny fifankatiavany. Rabeny Omby mpiandry omby, Ravolahanta zanak'olona manan-katao. Rehefa nirarana mafy tsy hifankatia izy roa ireo dia nanapa-kevitra fa hanohy ny fiainany any ankoatra ka namono tena tao tritriva tao. Zany a? Zany hoe ahoana? nafatony nitambatra ny tongotra izy roa. Ary nifamihiny izy ireo ka nivaharina tany anaty rano ny tritriva tany. Favolombelona izany tantara sy fitiavana marina n'izy roa izany dia nisy azy roa nifamatotra naniry ny fanandrify tamin'ny toerana namonoana izy ireo tena. Zany ve? Mahagaga hono le roa io azy io fa toa ahoana? rehefa tsongona dia mandeha raha. Ao koa ny milaza fa mahasitra n'aretina maro io azy io. Zany rehetra izany roseno zava-miafy ny tritriva io a. Dia izay zany ry dadabe ny tantarany tritriva? Le roa. Fa ny tsy azoko dia hoe inona zany nidirako amin'ilay tantara sy antony niantsoana ao aty? Eo indrindritsika le roa. Fa ahoana? Mialohan'ny anohizako ny resaka nefa dia somba misy mofo kely lona zavatra azo hanina ny amin'izay fatao nona mafy azaniko ty. Andraso fa misy nampitondra ny ando tokoa aty dia omeko anao. Dia mila tsena eny amin'ny aéroport ve izany nareo ry papa sy maman rehefa tonga aty sa ahoana? Ay, ok ary. Avy dia miandry anareo aty Antsirabe izany za fa tsy miakatra. Sady misy vaovao sy resaka resahako anareo aty. Aleo aloha surprise dia atianareo mahita anazy e. Aleo rehefa aty ho ako. Na nambady aza moa zary papa sy maman dia inona ny olana? Efa taonan'izany nge izao sady efa navita fianarana afaka miatrika tsara amin'ny fiainako koa e.
fa nga kosa moa dia izay tianareo ny tsy maintsy ho tiako kosa e. Ie, efa misy any. Feno ny anarany? Ie. Aleo rehefa tonga aty nareo mahita anazy ka. Ok ary, bon vol nareo fa mba tsy ho ihany ary rehefa tonga eto Madagasikara nareo a. Ok ary, bisous. Fa mba nanahoana tokoa ary izay dia le amin'ny feno any Tritriva any e. Hitany ihany ve ilay olona niantso azy tamin'ny nofo tsy nampandry ny sainy iny sa ahoana? Aleo aloha tsy antsoina sy tsy kotapaisina mihitsy izy fa aleo hanao fikarohany miadana any. Rehefa taraiky izy na rehefa hariva vao antsoina. Ohatray, ary namerina ny antso indray ny papasy mamao fa nisy inandray ary. Allô? Raha ho rano kely aloha sao tsy mahazo aina ianao dadabe a. Mety zay le roa tonon'izay. Asa afaka manao ny tantara amin'izay ve ianao sa Taiza tokoa moa le roa ny farany teo fa efa atotra dia very tadidy a. taoriana le tantara lavabe sy momba ny Tritriva teo a dia nanontany anao aho hoe inona amin'izay ny hidirako amin'ilay resaka sy ny hifandraisany amin'ny antony niantsoanao aho. Tokoa Ie, izay indrindra. manomboka te mingavy an'izay mba ho tony tsara eny tsara an'izay lazaiko. Miano anao a? Ary miangatahako koa dia izao. Dia ahoana? Ka mba tsy ambara-telontsika menaka ka manomboka eto izay resaka rehetra atao. Aiza resahana na dia amin'ny antolo tinsay aiza. Matokisa ianao dadabe fa ho antsika rery izany a. Ny anohizako azy dia mbola toy ny tantara sy ny zava-misy momba ny Tritriva ihany. Malaza hoe misy tanan'olona misintona hono eo amin'ny ranon'ny Tritriva ao. Izany hoe ireo mikasika ny rano na ireo milomano ao no tena mahatsapa sy mahita an'izany. Misy koa nefa ireo tsy mahita mahitsy. Izany hoe ratsorina dia toerana misy fadifady ohatran'ny toerana rehetra ihany Tritriva. Ankoatriny hoe toerana fady kisoso tongolo azy dia isan'ny tena tsy tianko ireo olona misomitra eny. Inona koa izany misomitra ry dadabe a? Hazavao hoe? No hoe misomitra le roa dia nilazana olona ray efa nisy zavatra nandrarana azy nefa mbola misisika sy miseho manohatra an'izany ihany a. Ohatra hoe rehefa fady sy tsy azo atao ny toerana ray dia mbola minimanao ihany. Voalazako teo aloha hoe volkano nipoaka izy io ary namela lavaka be. Ny orana avy eo no nameno ny rano azy. Vinavina ihany anefa izany fa raha izany ny marina dia mitombina ihany no hoe tratra ny kirapy noho ny rano mangatsiaka ireo mpilomano ao ka rendrika any. Misy rano moto be miforona tampoka koa eo ary ino no misintona an'ilay olona any. Ny tena marina nefa dia ahoana? rehefa te akolo Tritriva dia maka amin'ny fomba rehetra le roa. Ndray andro matsy Naninona? nisy tovolahy maromaro teo an-tanàna ny lomano. Efa zatra ny lomano teo ry zalareo. Ie? Raha ino ny lomano tsara teo iny izy dia ahoana? Mikikika ny atsofindreo tapoka le ankiray. Fa naninona? Tsy taitra retsy namany nahita an'izany satria neverin'ny fansangy azy tia namany tia ny atsofonsy tia ka dia mehezan'ireo fotsiny.
Rehefa nanomboka letika nefa le namavoa, tonga saina hamonjy reto namany kinanjo letika tsy azo tsony izy. Zany a? Niala avy hatrany rano reto namany sisa ary nampitany vaovao tany an-tanàna. Niezaka namonjy teny amin'ny farihy daholo ny rehetra. Nanao izay ho afa ny zanadrano, ny mpahay rano, saingy tsy tapopoka sy tsy azo le tovolahy telo ihany. Laha ny aiky ny rehetra, tsy etantsony izay atao. Fa nisy olona kiray izay nanondro hoe any be tafo any hono misy olona mahay mety ahita ny momba an'io zavatra io. Resy lahatra amin'ny fianakaviana fa iantsy olona mahay zavatra io. Zany ve tsy mpanao gasy ry dadabe? Aza tapahany seloa ny fitantarako azy e. Ae, azafady ry dadabe a, toy izy ny fitantaranao. Nalaina le olona mpahay zavatra ary tonga teo amin'ny farihany tritriva. Nanao ny fombafomba rehetra teo izy. Mijery fitaratra izay ihany koa ka laza izy noho ny farany fa mahita an'le tovolahy telo ny ranony tritriva. Ary ny mahagaga dia mbola miaina le tovolahy hitany ao anaty rano ka ozy mahatsy amin'ny fianakaviany hoe io ny zanakareo mbola velona sy mbola miaina tsara izy io. 3 andro taty aorenany nahalasa azy tao. Safidy anefa nareo hoe avelany ve izy dia ho velona ny foana so ho alaina. Zany hoe akarina tanety dia ho faty satria efa manana ny fomba fiainany zareo any anaty rano izy ka tsy afaka hianetỳ tanety tsony. Fa zareo ahoana moa dadabe a? Fa nga misy olona betsaka niaraka taminy tao. Mbola ho tonga amin'izany tsika fa aza maika aloha se. Dia nanahoana fa napahakevitra ireo fianakaviana tamin'izany ry dadabe a? Nisafidy moa fianakaviana mba ho alaina sy akarina tanety le tovolahy. Natao le mpahay zavatra ny fombafomba ary noho ny avy eo dia ndaotsika ho tozy farapitso amin'ny 3 ora. Avoakany eo zay. Lasa nodiny rehetra. Noho ny tonga ny apitso tamin'ny ora voatondro dia nitsingevana teo amin'ny farihany tritriva tokoa le tovolahy. Efa tsy misy aina tsotry. Enjana indray izany ry dadabe a. Fa ny tsy azoko kely dia hoe maninona zany izy ny tsy maty tao anatin'izay andro izay nefa tao anaty rano tao foana. Tsy maty tokoa izy. Ary mbola nambarany fahitan'le mpahay zavatra fa na inonareo na tsy ino izy dia misy olona mipetraka sy miaina ao ambany ao anaty ranony tritriva ao. Fa ahoana koa zany ry dadabe a? Zany e. Misy karazana fanjakana kely mihitsy hony ao. Misy rova sy ny sisa. Fa asonareo ozona inona tsy ino. Fa zany efa mino le roa. Fa mino ahoana? Ahoana no inonao an'izany? Satria efa nivanginy ray amin'ireo mponina tao tantrano tato any ray alina voatsela akory zay. Fa ahoana koa zany ry dadabe a? Zany e. Ary sao dia mba efa isan'izany koa ary ianao ty e. Olon-tsotra ihany ale roa ary efa ho 70 taona mipetrahana tetỳ fa zahay vao nahita an'izany hoe lolon-drano zany a. Lolon-drano ahoana? Zay ny filazan'ireo olona mipetraka sy miaina ao ambanin'ny rano ao e. Ary ny masoko ny nahita, ny tanako ny nahatsapa ny sahondra, mangatsiaka be mahitsy izy. Toa mangatsiaka lava ohatran'izany matsony ireny lolon-drano ireny koa. Ay ve tena misy zany e? Dia hatreto aloha dia tsy hitako foana ihany izay hidirako amin'ilay resaka e. Fa ahoana e? Eo indrindra seny miditra amin'izay ry feno Fa ahoana? laza tamiko sahondra fa
nody mandry andro vitsy zay rahabe ny ompo sy raha volany tampitarika azy ireo ambany rano ao. Tsy maintsy mila ampitarika nefa izy ireo ary olon-dro tena mifankaty marina ohatran-drabe ny ompo sy raha volany tany tadaviny zareo. Dia hoe zasy ando ve tianao tenenina? Tsy hoe zay ny tena tiako tenenina ary se fa ahoana? zay mihitsy ny lahatra aha zany e, ary zay no nahataitra tamin'ny nahitanareo sy andolo dinse teny amin'ny farian'ny tritriviny satria ny endrika se na ny loko na ny feo dia tena rabe ny omby zao mihitsy, mba tsy lazako hoe solony sy dimbiny mihitsy ngamby se. Ohatra zay koa neny ando dia tena ravola antanapetaka zao le kalavavy. Misy teny vahiny lazany saondra zay moa fa tsy tadidiko tsara ny teny azy. Toreko rekarne seo zay moa izay sa ina tsara fa tsy tsaroako e. Réincarnation ve? Zay indrindra, zany hoe endrika sy fanahin'olona ray izay efa maty elabe tany ka apetraka amin'olona ray ateoriana indray ka tena mitovy endrika, mitovy loko sy toetra sy fanahy eny hatramin'ny feo aiza. Ary zany no baiko azoko dia hiantso an'se ody sy hitarika an'ireo vahoaka lolon-drano ao anaty ranony tritrivo ireo. Angoza ry dadabe a, tsy mahavita an'izany a. Sady raha marina zany maninona moa tsy miseho amiko ny vantana zany sahondra lolon-drano zany e. Tsy afaka mifandray ny vatana amin'izay izy. Zay no antony nanondrahany aho. Misy fiapetra maro tsy maintsy arahana mantsy ny fahafahany miseho amin'ny olona anankiray. Eny e, ekeko hoe tena mifankaty tokoa izay sy ando. Ekeko ihany koa hoe tsy mitovy saranga izay satria izaho olona somary sahirana moa ando manan-katao. Any ivelan'ny raha teo ny ray aman-dreniny nefa tena tsy ampilazany zany hoe anaraka ny dian-drabe ny omby sy raha vola anty zany mihitsy zahay a. Zahay raha teo zao tsy mbola misy olana na hoe sakatsakana amin'ny ray aman-dreny zany, na dia ataoko aza hoe tsy mbola niona tamin'ny ray aman-dreniny ando a. Averiko amin'iseny ray a, fa any akoatra ny toerana nokasain-drabe ny omby sy raha volany tale rehefa izy ireo namono tena tamin'ny farian'ny tritrivo iny, sangy toerana hafa izay mbola nahafahan'izy ireo ny aina sy nahazo taranaka tsy araky ny eritreretina dia tao anaty rano ny fanjakan'olon-drano ao zany. Zay kosa aloha ry dadabe tsy adalana misy kely a, ka hoe tsy misy olana tsy misy ninina dia ndeha hamono tenao koa. Tena tsy vita zany a. Aleonay mitsoaka na manao zavatra hafa. Eny vita izay niraka nampanaovina anjara an'iseny sisa. Eny ary misaotranao ihany aloha nampahafantatra ny zavatra rehetra e. Na dia ataoko aza hoe tsy misy idirako aho zany. Mino fa vita ny ilanao ato aty dia aleo amin'izay andeha hody fa sady efa hariva ity ny andro. Taintainao izay ando. Ary mino fa tsy hanahitaitra ao anatin'ny nofontsony ianao manomboka eto a. Ihany ary misaotra ilay roa tamin'ny fahatongavana. Mety hiteraka loza ho anahy koa mantsiny tsy fahavitako niraka nampanaovina dia nahatongavany se teto zany. Omendalany se. Eny ary dadabe Rakoto a, na izany aza andraso aloha, tia mba misy vola kely ataonao amin'izay tianao hitiavana azy ihany e. Tandremo isotroana toka. Sanga le roa dia mahavoany reny rano mahery reny a. Zay ara dadabe fa mandram-piona e. Ndao ary le roa. Azafady e, azafady mba mangataka fahanginana kely aloha.
Ie, misaotra indrindra. Haiko fa mitaitaina tokoa nareo mahakasika ny valitenin'ny feno androany teny ambony tany iny dia ny fandavany tsy tarika sy tsy onona miaraka amintsika ty ambanin'ny ranotritriva ty. Haiko tokoa ny tebitebinareo satria raha ny lalànantsika dia tsy maintsy soloina ao anatin'ny fotoana na andro vitsiny ny mpitarika antsika. Raha tsy izay dia horingana ho faty sy hitsingevana eo amin'ny ranotritriva daholo tsika afaka andro vitsy. Eny e, fa na izany aza aza adinoinareo fa ny fanjankantsika dia tsy mamela antsika ho irery izany. Ary mialobe ny ahafatesa mitarika antsika dia efa manomana olona mitovy toetra sy fanahy ary endrika amin'ny mpitarika antsika iny ilay namorona antsika. Adinonareo ve ny nahatongavan'ny Rabeniomby sy Ravolanta teto amintsika nisolo ireo mpitarika antsika teo aloha e? Eny ary. Ka mangataka faharetana kely avy amintsika fa tsy maintsy ho tonga aty amin'ny fanjakan'ny lolondrano feno mivady hitarika antsika e. Ie, fa na izany aza aleo aloha samy mitandrina aloha tsika. Indrindra ireo mpivoakala manodidina amin'ny farihy. Aoka tsy handeha lavitra mba tsy hisiany loza mety hampemotra amin'ny feno na hampisy laza ratsy antritriva. Ie, fa izay ary fa efa maizina ny andro. Mahazo manao ny asany daholo. Oka tsisy ho tratrandro maraina any ny lolondrano a. Dia inona ho aly efa vaotany? Tsy ho lazaiko any andro kosa aloha ny tany rehetra e. Sao anakorontana ny sainy sy animbanay io. Sady efa nanaiky ny dada-piarakoto aho fa tsy ambara telo reny resaka reny. Izany ho afa to loza ny lavarina fotsiny eo. Ay ve, tsy nisy ninona kitany a. Saika tsy hitako fotsiny ilay dadabe. Fa hitako ihany izy avy eo dia niresaka izay fa na izy aza atao tsy mahafantatra momba an'ilay nofoko akoriko. Ary soa dia mba tsy tany akory ary alahy ity fa niodina tany amin'ny sipa hafa tany. Tsy misy an'izany aky a. Efa haindry ny fanajako andry sy ny fitiavako andry. Ka inona fotsiny ary izany nahariva andro alahy tany e. Ay ve, variana niodina ilay farihan'ny tritriva indray aky malala koa. Avy eo dia miezaka namantatra an'ireo tantarany sy ny sisa e. Izay no nahela be atany dia nandeha mora ihany koa rehefa nody. Nandeha mora hoana koa. Fidinana azy ny lalana mody aveny iniko. Dia inona avy hono izany lesy ny tantarany io? Tsy maintsy tantaraina izao ve? Eoko. Izany ndraiky izany somary reraka androany e. Lesy malala. Sangeliana be e. Tena tsy hanaiky eto indray ty androany raha tsy tantaraina azy izay. Nefa mila mailo amin'ny tantara sao hamatotra sy hamandrika ny tantara ho tantaraiko azy io a. Le malala kosa rangatsy mihaino sy tsy mba mifatoka amin'izay resahako anazy mihitsy a. Fa inona ary mampiasa saina be an'lahy io e. Tena misy zavatra feno amiko mihitsy ka. Tsy misy afenoko aky a. Fa tantaraiko izy avy eo fa iando a. Ahoana lesy? Ndry mo tena tia a. Eny lesy a. Tena tiako elahy. Ary tiako sy faniriako raha sady elany voalohany ny farany. Za koa tena tia andry. Ary esory ao anatin'ny saindry izany zahampirafy na an'olo andry izany. Tsy saraka amin'indry izany ihany ninona hiatra, ninona hidona. Eny e, hiara-maty amin'indry ihany koa aza raha ilainy izany. Za koa tena tia an'lahy ary manaiky izay hitondra an'lahina rehetra. Sady elange no vadiko sy hitarika rehefa rahatrizay e. Na dia atao aza hoe eo papa sy maman. Ay, ary efa aiza tokoa moa izany ry zareo efa tonga eto Madagasikara ve? Ie, efa niantso anahy mihitsy ry zareo teo hoe efa tonga etony dia raha pitso izy midina aty Antsirabe aty amintsika.
dia miona amin'lahy koa ny fa efa tena tia hita be an'lahy koa ny zareo. Ay, Ie, engany mba ho tia ary zareo zany fa tsy sanatriana tanteraka ny faminany ny tritriva. ahoana ozy lahy? Maninona ny tritriva? Ao a, rehefa tonga teo ary zareo dia mba hiaraka hitsangatsangany ny tritrivintsika e. Ie, tena mety be mihitsy izany fa tantara ao amin'izay tokoa aloha ilay tantarany tritriva ka. Ay, eno tsara raha. Tandreo matory eo a. Tsy matory izany aka, biso aloha elahy ka. Fa iny ela be tany hony aky a. Maharainy ity ny andro, mba tsy tonga tamiko indray sahondra alina. Za efa ny andreriny misasak'aliny hoe ho avy eo an-tany an'izay resaka isy feno izy. Eny, nefa mino aho fa fahatany sy efa hainy ny resaka na dia tsy ho teneniko amin'ny aza. Taona tsy miteny amin'ny aza mantsy dia indray mandeha ery dia avy dia vatany daholo ny tato an-tsaiko. Andeha fohy tsangana teto amin'izay hamonjy ny fanao isan'andro ka. Sa ve tsy andeha aloha androany, toa misy ihany matso reto vola nomeny feno ao maly retiko ty. Aleo mba mahakaina atao trano loha e. Zay no atao. Tena tsy zakako izao e. Tena tsy zakako e. Aleoko maty. Aleoko maty e. Ataoko ahoana ntsony ity olona afaka ohatrany feno. Tsy vitako izany e. Tsy vitako e. Ary raha mamono tena mitsoraka ato amin'ity farihan'ny tritrivo ity tokoa ary dia any anaty rano any indray tohizako ny fiainana miaraka amin'ny sahondra sy ireo mponinao. Tena tsy napoziko e, iany e. Fa efa napozipoziko ihany aloha, tsy fitiavan'ny ray aman-dreny ny ando aho. Fa na izany aza mafy loatra ny vavany hoe tsy omena ialany zanakay vavy tokana. Bandy mahantra ohatran'izao ve? Sy ny sisy e. Tezitra mafy mihitsy ny ray ny teny hoe lasa ialahy mivoaka ny tranonay ary raha mbola tratrako miresaka amin'io zanako vavy io elahy dia gadraiko tsy ataoko mahita masoandro intsony. Raha ny toetra ny leranga dia tena ho vitany tokoa izany a. Fa raha tena tia anto dia tokony nanaraka ny voaka ninona resaka teo. Tena mpamitaka rangahy ny vehivavy a. Mpamitaka. Tena voafitaka. Tsy ambikiny eto a. Eto amin'ity toerana namonondra be ny omby sy raha vola antany tena n'ity. Velomy ianao ry ando a. Velomy ny any malalako. Zandriko sy ny sisa. Leo fiainana tsy zakako tsony izao e. Manisa 3 aho dia hitsambikina any. Isa, 2, Feno! Fa ino ty ataony lahy? Iando. Aza manao an'izao lesy fa sange mbola eto e. Dia inona koa izany no mbola anarahanao aty e? Ka satria tiako elary feno a. Tiako ianao, tena tiako. Ary porofon'izany sao za tonga nitady anao taty izao. Ry ando a, ny ray aman-dreninao tsy tia. Fa ianao a tiako, tena tiako. Vonona hiaraka aminao a, amin'izay hitondranao anahy. Naiza naiza e, tiako ianao feno a. Naiza naiza? Eno a. Dia raha hitsoaka moa za sy ihany teo aiza. Tsy hanana filaminana fa hitaintaina lava nefa tsy maintsy hiatrika ny fiainana. Aleoko rangahy manao ny fiainana ihany akoatra.
na any amin'ny fanjakany lolondrano ohatra ny rabean'ny omby sy ravolanta. Vonina niaraka amiko izany ianao? eny lesy feno a, satria tiako ahy elahy. Raha mba fantatrao mantsy ry feno malalako fa irak'ilay olona miseho amiko isan-kalina sy lalana nasainy lalehako ihany koa izao rehetra izao a. Ae, viara manatona ety e. Feno a, antsana benga io arinan'lahy io e. Maty raha latsaka ao tsika. Ka velomary ianao rehefa tsy handeha hiaraka amiko e. Mifona lesy feno a, ao fa anatona n'lahy iny a. Ie, eto akaiko eto tsara dia enoy aho. Eto. Ie, dia aza matahotra indry e. Eno a, fa somary mandrivotra be fotsiny ilay andro dia mangatsiaka sady miserika kely. Iando ah, Ahoana lesy? tadidindry moa voaditsika. Ie. Tsy misaraka izany ninona idona, ninona hiantra. Eny, hatramin'ny fahafatesana aza. Eny lesy feno a, tiako elahy, manaiky izay hitondran'ny lahintsika. Tsy hiadana mihitsika ry Ando no misaranga tsy mitovy sy ny tsy fitiavan'ny ray aman-dreninao ah. Noho izany ndao any akoatra tohizana tsy misy mpanelingelina sy mpanenjika ny antsika. Antsika miaina milamina sy afaka mifankatia tsara. Manaiky ahy lesy a, satria tiako elahy. Fa mialohan'izany aloha, ndaontsika hiala teto dia ho etsy amin'ny tsilobolobo ity. Tsy fantatra mantsy raha izao nahafahantsika miaraka farany. Eto. Ie, vonina vendry? Eny lesy malala, efa nomeko an'lahy ny fahadiovako sy ny vatako rehetra. An'lahy rery foana mandrakizay a, tsy misy olona mahita nefa eto. Tsy misy an'izany eo ka. Feno a, tiako elahy. Iando. Ie, namory anareo rehetra satria ho avy tsy ho ela mitarika antsika dia tsy izany fa hifeny sy ando. Noho izany dia aleontsika samy homana amin'ny fandraisana azy ohatra nefa fomba fanaontsika hatr'izay. Samy manao ny anjaran-draikitra tandrify azy daholo. Aza donona ny manadio sy manala ny lomotra eo amin'ny seza sy toerana mpitarika antsika. Mazava aminareo ve izay e? Ndao ary fa sao ho taritsika. Mazotoa daholo. Tandremo indrindrindrindra ireo mpisinton'olona ato tritriva. Okinareo tsy hanao atsirambina raha vatany voalatsaka ato anaty rano izy ireo. Dia sitony hiditra aty ary ataovy ny fombafomba ahafahany miova ho afaka miaina aty anaty rano. Izay ary fa ndao miomana daholo e. Tsangany eto amin'izay indry. Eto akaiko eto. Ay, eto. Ie, teto amin'ny tandrifin'ity hazo maniry mifamatotra ity mihitsy rahaben'ny omby sy ravolanta no nitsambikina namono tena tany ambany tany rehefa nosakanana sy nondrarana tsy hifankaty ohatra tsika ohatra n'izao koa. 7 taona lasa tany ho an'izay. Eny lesy a, Tsy matahotra indry. tsy matahotra izany a satria tiako elahy. Ao voafatotro mitambatra ny tongontsika. Ao, ho fino mafy amin'izay ary aoronoko farany ianao. Feno a, any akoatra indray tohizana. Tiako indray. Ndao amin'izay tsika hiaraka hitsambikina any amin'ny antsana lalina any. 1, 2, 3.
dia tena namony tena atao tritrivo atrandrabe ny omby sy ravolahanta tokoa feno sy ando rehefa norarany ray aman-dreny tsy fankaty. Ny mpiaramonina sy ireo fianakavian'izy roa dia tena naalahelo sy nandray azy ho loza. Za rerikosa nefa ny mahalala fa efa lahatra ny azy ireo noho ny fahafatesan-drabe ny omby sy ravolahanta ao amin'ny fanjakan'olon-drano ambany eo ny tritriva ao. Raha araka ny lazainy Saondra ihany dia isaky ny 70 taona eo no miseho zavatra ohatran'izao, zany hoe rabe ny omby sy ravolahanta teo aloha dia zao feno sy andondray. Asa hoe isandray zany mpifankaty tena mifankaty nefa tsy avela hiaraka manaraka eo. Lalina izy ty eny toa lalina tokoa ny ranony tritriva fa tena miaina tsara sy tsy maty tokoa ve aloha izy roa kely reny. Aza matahotra ianao dadabe fa miaina tsara sady faly izy roa kely ao a. Saondra, ary taizany nidiranao teo? Tsy olazaiko anao zany ka, fa farany atongavako eto aminao androany dia tsy verina sy tsy ahita maso atsony ianao mandra-pahafatinao. Ka inona zany no atondianao? Sanatria aka ho any aminareo koa ve? Tsy satria ianao nahatanteraka ny iraka nampanaovana anao dia misy fisaorana sy fankasitrahana avy any amin'ny fanjakan'olon-drano ty omenanao. Ay, ry toa zavatra mifony vorotamba ohatra ny tontondro ny angezany. Fa inona ny ato? Sakafo dia ho hitanao e. Toa mavesatra dia mavesatra izy zany. Ndraso hoe ohatray marina, toa bolongambolamena be fa ahoana zao e? Kely ihany iny dadabe Rakoto a. Betsaka any aminay mantsy ireny saingy vofetra ihany no azonay hoentina mivoakoatra izao. Fonay ho fisaorana anao iny, ampy anao mandra-pahafantinao ny vidin'iny. 70 taona moa ianao izao. Eny anaka, fa aiza no ahitako mpividy an'ity? Tsy ho daloan'ny olona amin'ity ato avy e. Aza matahotra ianao fa tsisy an'izany e. Za daholo mandamina sy andahatra ny olona atokisana hividy an'iny. Atsoka amin'ny fanainga-lavitra ho aty aminao izy hividy an'iny ary tsy ho tehirizina ao ato an-trano ny vidiny fa ho ateriny tsikelikely aty aminao araka izay ilainao azy. Zany? Ie, aza miafiafy tsony ianao e. Ataovy izay tianao, izay tianao hohanina koa. Saingy tsy azonao hividianana fanaka ho ato an-tranonao ny vidiny so anintona amin'ny mpiaramonina. Atitra efa faty azany vao mahita an'izany fahasambarana zany. Zay ry dadabe Rakoto a. Andeha amin'izay aho fa mialohan'ny andehanako dia ndraso asehako anao amin'ny alalan'ity vato mamiratra ity fiainana feno sy ando ao amin'ny fanjakan'olon-drano anatin'ny rano tritriva ao izao. Indrindra ny hafalian'izy ireo sy ny anay mponinao nahazo mpitarika vaovao. Manatony ianao eto sao tsy mahita tsara fa somary kely ny sary. Ay, eto? Ie, eto. Ohatray, toa feno tokoa iny misy milanja ohatra mitsingevanao anaty rano iny. Ie, izy mihitsy iny. Dia toa io koa ihando. Tena faly izy roa kely. Ary tsy maty tokoa. Ry, jereo koa reto hafaliany reto vahoaka manaraka azy reto. Asa ho aiza izy reto ry Saondra, ho aiza? Ndeha hanatra ny feno sy ando eo amin'ny lapy e. Toa mahafinaritra sy madio ery zany fiainana an'izany Saondra. Reo olona rehetra ireo zany olona nalainareo tetỳ an-tanety daholy. Ny sasany ka. Fa nifampiteraka izy ireo rehefa tonga tao. Zany? Iny izao ilay vahinona telon'ny tritriva fa ela be iny. Tena mahafinaritra anak'izany fiainana an'izany.
tomatehony ery za ve mba afaka makany e tsy dia tsy dadamperakoto a ahoana olona voafidy ihany no afaka makany ary raha sanatria misy olona mamono teny eo amin'io rano io ka tsy tokony ho isan'ireo mponinao dia atsingevany rano tritriva eo fotsiny. ay tena mananjiny tritriva indrindra ny fadifadiny rehetra Izay dadamperakoto fa lasa mirarisoanao. dia misaotra dia mandra-piana e hory nanjavina tsy tatapoka teo izy marina tritriva sy ny misteriny. Natolotry ny malay misaraka groupe anareo teo ary tantara indray miaino mitondra ny lohateny hoe tritriva nosorata ny Tovandriambololona. Novelomin'ny Christophe Rabearmanana, Tovo, Veroanitra ary Saloy. Nandray feosinana totosa Tovo Andriambololona. Studio ny Brod. Fotoana ny tantara eto amin'ny RTA.